Fahalaberabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny famtinana ny lesona fahaelina isika izay narantsika nandritra ny herinandro iny. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany famtinana izany nefa dia asaiko ianao hiaraka hivavaka iaraka amiko. Ary Andriamanitra tsara indrindra izay any an-danitra mbola filosaranao izahay ny amin'ny zava-tsoa izay omenao anay. Misaotra ihany koa Tompo izay mitaona anay mba handinika ny teninao. Zava-dehibe tokoa ny dinina nandritra ny herinandro iny dia mangataka aminao izahay raha midina n'izany eto ankehitriny dia mangataka aminao mba nianatrehanao sy ny asahanao ka tsy handalo fotsiny amin'ny teninao. Anaran'i Jesosy, amen. Ny lohateny lesonantsika moa dia manao hoe ireo vavolombelona roa. Ny tsy anjery dia nalaina amin'ny Isaia 7:9 manao hoe maina ny ahitra malazo ny vonony fa ny ten'Andriamanitsika dia aharitra mandrakizay. Amen. Taoriana ny nahafatesan'ireo fanavaozana lehibe dia tsy nisy fandrosoana ny fanavaozana. Nangatsiaka, masika ary tsy nandefitra ny fiangonan'ny fanavaozana. Fiovana lehibe no nitranga tao anatin'ny tontolo politika sy ny filozofika. Fiparitahan'ny tsy fifandriam-pahalemana dia nitarika ny sasany toa an'ireo pilgrims zany andaon'ny fonenana ary tady fanampiana tany amin'ny tanin'ny fahafahany tany Amerika avaratra tany. Tao Eropa, revolutionisme no endrika ny poahan'ny krizy. Frantsa no firenena voalohany nijoro tsy mino ny fisian'Andriamanitra tao Eropa moderna. Hatramin'izay dia niaro ny vavolombelona roa Andriamanitra. Inona no nitranga tamin'izy ireo nandritra an'izany fotoan-tsarotra teo anatin'ny tantara izany. Dia izany no nijerentsika ny herinandro iny mahakasika an'ireo vavolombelona roa. Iza moa izy ireo hafiriana no nanehoany ny fijoroany. Ahoana no nahafatesana ary oviana izy ireny no nitsangana tamin'ny maty tsy nakarina ho any an-danitra. Inona ihany koa ny zava-nitranga avy eo. Raha mahakasika ny ireo vavolombelona roa dia nanambara antsika ary mitonga antsika ho amin'ny fahitan'ny Zakaria 4 ny filazana ny amin'ny hazo oliva roa sy ny fanaovan-jiro roa. Hita ao ny hazo oliva izay manome diloilo hampiononika ny fanaovan-jiro 7 ka mahatonga ilay voasoratra ho roza izay maneho ny tenin'i Jehova miaraka amin'ny fanaovan-jiro. Izany hoe ireo vavolombelona roa zany dia ny testameta taloha sy ny testameta vaovao. Tarika antsika ihany koa ny lesona ny amin'ny zavatra lehibe anankiray dia iza avy ireo vavolombelona roa ireo. Milaza ny amin'ireo vavolombelona roa manko ny Apokalipsy 1:20 amin'ny fanaovana tandindona amin'ny Mosesy sy Eli. Ilay misy an'ilay hoe mitafy lamba fisaonana hozy izy. Raha jerentsika ny fahatelo ny Apokalipsy 1:20 mitsangana eo anaty an'Andriamanitra ny fahaefatra. Raha misy te hanisy ratsy azy ireo izy dia misy afo mivoaka avy ao aminy. Manidy ny lanitra izy ireo mba tsy ilatsahan'ny orana ary manova ny rano ho rà izy ireo ka miteraka arety mandringana. Dia toa Mosesy sy Eli dia hitarika fanenjehana lehibe ny Baiboly. Hiady amin'ny fitondrana tsy mino ny fisian'Andriamanitra izy. Mety handrehitra fireta-po mivaivay mihitsy azy izy ary manamafy ny fahamarinan'io faminaniana io moa ny zavatra nitranga ara-tantara indrindra nandritra ny reon'ny vanim-potoana izay lazalazaina hoe vanim-potoana ny fahamaizina ny filazantsara. Hafiriana raha no nanehoany ny fijoroany vavolombelona. Nanomboka amin'ny fahitanany amin'ny fitoerana masina any an-danitra sy ireo izay miankohaka ny lohan'ny alitara fandoroana ditin-kazomanitra ny Apokalipsy 1:20. Ny tany no kianjan'ny fitoerany masina any an-danitra izay anitsahany jentilisany tsy mino ny tanàna masina. Ny olon'Andriamanitra mandritra ny 12 volana. Mandritra an'izany fotoana izany dia hitafy lamba fisaonana, izany hoe fahoriana lehibe ny tenin'Andriamanitra. Dia teo nahitantsika an'ilay hoe 12 volana mihira ampitomboana 30 andro dia manome an'ilay 9,900 andro
lay ara-paminaniana zany hoe 930 taona zany. Nomboka tamin'ny taona 538 dia nametsaka tsikelikely ny fomban-drazana teo ambony ten'Andriamanitra manko ny Eglise Romanina, ka tonga hatramin'ny fanjarana ny famakinan'ny Baiboly mihitsy sy fanamelohana ho faty an'izay nanana an'izany na mamaky azy na ny aina araka ny finoana izay voasoratra ho aminy. Dia tamin'io vanim-potoana io dia nahazo fotoana fisintoana kely ihany koa tamin'izany fanenjehan'izany anefa ny mpanavao fivavahana. Izay no vao marika ao anatin'ny tantara izay manamafy ihany koa an'ireo zavatra tsy maintsy iseho kanefa tsy nahafoana mihitsy ny fahamarinan'Andriamanitra izany. Ny Apokalipsy 1:7 manao hoe ary rehefa tanteraka ny filazany dia hiady aminy kosa ilay bibidia miakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanao noa ka resy sy avady azy. Ny lavaka tsy hitanao noa izay resan'ny Apokalipsy eto dia ilay fitoeran'ny demonia. Ilay bibidia dia maneho fahefana ara-politika na ara-pivavahana. Fanontaniana mipetraka dia hoe iza ny fahefana nipoitra tamin'ny faran'ny 930 taona, izany hoe tamin'ny taona 1798 tany ho any zany. Dia raha jerentsika ny ala-tantara dia ny révolution frantsay izay nanomboka tamin'ny taona 1789 dia niteraka n'ilay antsoina hoe fitondrana orooro. Nandritra ny herintaona io izy 1793 ka hatramin'ny 1794 ka naneho mazava tsara hoe iza no tao ambadika io fitondrana io, Satana mazava ho azy sy ny demoniana. Natsoina hoe telo lalana io fitondrana io ny amin'izay. Telo lalana, iza ilay telo? Sodoma, Egypta ary teo amin'ilay toerana izay nanomboana an'i Jesosy. Sodoma izay nanomboka tamin'ny vanim-potoanany faratsim-pitondran-tena lehibe ny révolutionnisme. Egypta entina ilazana fanjakana tsy mino fisian'Andriamanitra na dia tsy nampinoana azy izy ireo ary ny ankoka tamin'ilay Andriamanitra ny saina. Ary ihany koa ilay fahatelo teo amin'ny toerana izay nanomboana an'i Jesosy izay lavina ny sorona nataon'i Kristy. Nandritra ny fotoana io dia no foanana ny fivavahana ary voarara mihitsy ara ten'Andriamanitra, nidorana mihitsy zany satria tsy navela na ny olona mba hisitraka sy hamaky sy hanaraka izay voalazan'ny soratra masina. Oviana ary izy ireo no nitsangana tamatsy nakarina ho any an-danitra. Namoaka didim-panjakana izay manafoana ny fivavahana i Paris tamin'ny 26 novambra 1793. Nofoanana io didy io tamin'ny 1797. Nandritra n'io ferim-potoana naharitra 3 taona sy tapany io dia niravoravo Frantsa satria afaka tamin'ny ziogan'ny fivavahana ozy izy sy nampangina ihany koa ny feon'ny Baiboly. Tsy anginana ho fongana nefa ny Baiboly fa velona indray ary ny anatanjaka koa noho ny teo aloha azy nampiely ny afatry ny filazantsara hatrany ny faran'ny tany. Hatrany amin'ny faran'ny tany ireo misionera protestanta nanangana ny fikambanana mampiely Baiboly voalohany tamin'ny taona 1804 i William Wilberforce ho fampielezana fahoben'ny Baiboly ary ny tombana arivo ny dikaten'ny Baiboly misy ka lasa izy mihitsy no boky be mpividy voalohany indrindra maneran-tany ary ankehitriny dia tsy azo sakanana ny fizarana ny ten'Andriamanitra. Ninonninona ny ezaka nataon'ny Satana ao anatin'izany dia hita manjakariva fa antoetra manjakariva ny ten'Andriamanitra ary ahafahantsika eto Madagasikara ankehitriny misitraka an'izany ihany koa. Ina ary ny zava-mitranga avy eo amin'ny fitsanganana maty amin'ireo vavolombelona roa ireo no manomboka ny toko farany amin'ilay fifandrinana lehibe, izany hoe ny andro farany. Ny fiavian'i Kristy fanondroany no hamarana ny fotoana io. Rehefa ho eo am-pelatanan'i Jesosy ny fanjakana rehetra ary hanjaka mandrakizay izy hialohavan'ny fahafatezerana eo amin'ny firenena izany fotoana izany ary farana amin'ny fandringanana izay manimba ny tany. Ireo toe-javatra rehetra ireo dia voafaritra ao anatin'ny tontolon'ny fiankohofana any an-danitra izay mafara amin'ny fahitana ny fiaran'ny fahekena ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Rehefa tonga ny fotoana fitsarana
dia aseho amin'izao tontolo izao ny fenitry ny fitsarana ny didy folo izay ao anatin'ny fiaran'ny fanekena. Ity lahatsoratra Madamo ity no ndeha maranantsika azy sy manao hoe ny fanahy masina dia ho anilan'izay tena mitady marina ny tenin'Andriamanitra, manampy azy ireo ahitan'ireo vatosoa miafina ao amin'ny fahamarinana. Fahazavana avy amin'Andriamanitra no tonga ao an-tsainy ka mametaka ny fahamarinana ao aminy mba hanana lanjany vaovao sy mamelombelona. Ho feno fifaliana tsy mbola tsapa mihitsy izy hitoetra ao amin'ny fiadanan'Andriamanitra. Hita tsy nisy toy izany mihitsy ny sarobidin'ny fahamarinana fa mirapiratana avy any an-danitra no mamirapiratra ao amin'ny teny ka mahatonga ny litera tsirairay ho toy ny voatentina volamena. Andriamanitra mihitsy no miteny ao am-po, manao ny teniny ho fanahy sy fiainana. Enoako fa nitondra zavatsoa lehibe ho anao ny fahalalahana mahakasika an'ireo vavolombelona roa ireo, ary mampisaintsaina ihany koa sy mampitoetra antsika ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinana izay maharitra mandrakizay. Mety hisy fotoana mampahory kanefa aoka ho fantatsika mandrakariva fa ten'Andriamanitra dia mitoetra mandrakizay. Vavaka isika. Anay tsara anjezindanitro, mbola velom-pisaoranao izay ny amin'ny teninao izay niraisinay nandritra ny herinandro iny, nampianarinao zavatsoa izay, ary ihany koa nanovokisanao zavatsoa avy aminao mba hahafahanay mitoetra amin'ny fahamarinanao. Dia mangataka aminao mba tsy handalo fotsiny ihany ireny teny ireny, fa ampitoetra anay, ampijoro anay amin'ny fahamarinana, ary indrindra hahafahanay mandinika bebe kokoa ny teninao. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.